mizotra araka ny tokony ho izy kosa ny fivoriam-be an'ireo positra avy aty amin'ny faritra Afrika izay tanterahana eto Madagasikara, izay tanterahana eny Ivato amin'izao fotoana izao. Ny tolakandro teo dia mbola tao anatin'ny fifanankalozana tanteraka ireo mpiara-mombonantoka sy ireo mpizaika rehetra. Nahafahan'ireo mpizaika ny fampizary sy ny fanakalo hevitra tokoa ny fivoriam-ben'ny positra ety amin'ny faritra Afrika na ny 5e session extraordinaire de la conférence des plénipotentiaires de l'Union panafricaine des postes izay nitoy androany teny amin'ny CCI Ivato. Anisan'ny voaresaka raha nambaran'ny tale général'ny positra malagasy ny mety sy ny fiara-miasa amin'ny firenena hafa eto Afrika. Tena mafana ary mizotra any amin'ny tanjona zany lay hoe tiana atongavana zany ny fanindran-dalana ihany ny hevitry ny firenena mpikambana ao amin'ny UPAP. Raha i Madagasikara manokana dia misy tombontsoa maro be no azontsika ao amin'ny aoriana kely eo fa mbola rehefa tena vita zany la mivoaka ilay résolution dia ivoaka zay fa raha tsy laza aminareo fotsiny anio amin'izao oro zao dia efa misy fifanarahana ohatran'ny hoe coopération bilatérale eritreretana iarahana firenena toy ny izany ivoiriana amin'izao efa vita fampiresahana. Ny ministry ny positra ny fifandraisan-davitra sy ny fampivoarana ny atao arakady mirindra dia nampatsiafa ny tanterahana omaly ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny fampiasana ny poste transfert eto Madagasikara izay ahafahana mandefa sy mandray vola avy any ivelany. Omaly ny natao ny lancement ny poste transfert zay tianay mba hampafantarinareo ny vahoaka malagasy fa anatin'ireo firenena afrikanina 570 dia tsika anatin'ny 5 voalohany manao anio système io. Ny poste transfert moa zany dia le fandefasam-bola any ivelany zay sécurisé tokoa izy ary amin'ny toerana zay be malagasy aloha zao no misy azy zany hoe Frantsa, Mayotte, Comores, Djibouti zay zany hoe alefa anina amin'ny banque postale na ohatran'izay no anangalan'le olona any amin'ny toerana misy azy ihany. Raha toa ka mifarana androany ariva ny fivoriam-be dia izy ny fitsangatsanganana ataon'izy ireo amin'izao farany herinandro izao ahafahan'ireo mpizaika mahita ny ankatony Madagasikara. Tombony lehibe ho an'i Madagasikara raha toy ny fandraisana ity fivoriana iraisam-pirenena ity.